mampitandrana tsara ny lahy tandremo mifetsika efa eniko ny lazan'lahy aisaka so amin'ny toerana tsy tokony ale tapitra itsofotsofohan'ny lahy daholo mila manakombona vava zay aloha raha vao miara-miasa amiko rahoana raha izay ilay ny fifanarahana dia davilahy dia lahy koa zany mba ohatra n'izay sady mibanjo zao toko mba matoritory zany hiaritra trefy letandray zany rehefa iresaka amin'ny lahy zany dia miaritra trefy le lahy mikisala mivavaka aloha lahy vao manatitra andreo ty fanaovana asa soa angera-bainina ny hoe misy zavatr'olona very a aterina ny aminy tsisy afa-tsy tsika selahy rery ny mahafantatra an'io sery io a fa voavadika lahy to dia vitaiko tady amin'ny marija say vovoaka ao izy marija ka izy zao tsy ao fa lasa izy dia andeha avion aroany zany tsika sa andeha amin'ny tomobile ny James aleo mandeha amin'ny tomobile ny monsieur James ako mety na tsy mety niatanao ety tsy maintsy misy valiny na tsara na koratsy vitanao tiety se no fafinao no tsinjaina onja mahery ny fiainana tsy maintsy sedraina fa mila mahery mila mitraky anao onja mahery no atrehina tsy azo ialana fa mila mijoro mila miaritsy anao onja mahery ny fiainana tsy maintsy sedraina fa sy fa mila endry tsara fotsiny a rehefa endry tsara dia tiany James tsy azoko izany hoe inona ny endrinao sa maditra ny fieritreretanao anazy aza be resaka amin'olona mihitsy indrindra fa ny momba atsika sy ny momba anahy fa sady mety ho tampoka be koa io voyagentsika asindrio a sa tsy mety amindry zany zany ve moa tsy ety amiko fa ny ana le ampiasonina mihitsy no tsy tiako aleoko mangina toy izay mana tena tsy misy tena marina izany fomba manangom-bola kely fotsiny aloha amin'izao James andray ve ny tsy hanam-bola ko raha atsinonako atray tena akory izany e raha bainina mitokana be tsy mety manome vola amin'izao dia nefa ny zany zavatra teneniko andry izany a tsy tanteraka raha tsisy vola be sady zamba dia ampirevy be andry mihitsy za aza ampiasonina ry James tena marina ho azy zany tonga je tsory fotsiny izay tianao ho tenenina fa tsy izany ampandrinao drisa amin'izany eo inona ary no sarosaromako eo e efa hoe tia be andrea dia izay sady mifoka efa mila hitrobaka mihitsy izay kia ny fonao trobaka izany ve tsy mitovy amin'ny fitiavana jilamboto tsy mahafinaritra fa maharikoriko tena mahay vava mihitsy ny litiry volany saritra tambatambazana be tsy tsapandre mihitsy ny adiko amindrabain'ny isan'andro amin'ny fiarovana andre ko zavatra tsisy fiatraikany amin'ny fiainako ve moa ho tsapako mbola ho tsapandre ny fiatraikan'izany raha ohatra hoe ilaindre sady do mba hiaraka kely ivoaka andro raha rio
raha andany fotoanako sy akarariny saiko aloha dia tsy mavita e. Tadiava olo-kafa na manaova zavatra sipatsy tena be tsy azo tambatambazina mampifilafila. konga koa ianao nyterena hanampitamby anahy. Io misy antony zany fitiavana zay nge le tena blème sady zazo raha ny tena tiako dia vao tonga fotsiny ndray miditra avany dia tonga dia manapina namanao câlin be sady miteny mihitsy ndray zay misa tena tiako be mihitsy ialahy. Fa tina mitapitapy tena marina anie zany e. raha ny zavatra rehetrarehetra vitanao tamiko a dia tsy adiniko mandrakizay. Za koa mibotinareo ko tsy hanaiky izay zavatra teneninareo ve. Aza manao an'izany ho a fitiavako andry jereny sady mbola betsaka koa ny surprise nomaniko andry. Tsy efa surprise daholo ve reny zavatra rehetrarehetra nataonao ana reny matoa mbola tsy hitsy izay toy eny hatramin'izao. Dia hibako izany ahoana le sipa tonga mpitady anao ao iny. Inona ny surprise ataonao anazy sa mitovy amin'ny anahy. Bako ve efa nidakako efa ela. Efa nidakana nefa vao tamin'ny maraina izy ny tonga teo nitady anao. Tonga teo ndray Ie teneniko andriry volana fa ny anazy sipa tena efa voadakako tsy maintsy miverina foana mahatsiaro anahy fa andry a tena hafa mihitsy efa ohatrany hoe arakaraka ny anataonako andry vao maindry mitsoka. mitsikitsika tsy mandeha foana dray misafa ao raha sady hiaraka ihany ve za dia hiaraka amin'olona mampiditra mpivavibe ohatrinao io. Sady ny natongavany teo a tsy nianatra izy tamin'ny herinandro dia indrana kahie sady teneniko andriko ange za vao mandeha fotsiny a dia efa manantana fotsiny ny sipa tsy haiko hoe amin'ny bokosy ve sa hoe le sipa amin'izao mihitsy ny tena tia vola be. Ay ohatr'izay le tsy hay misaminy ko tsy ndany ianao mandeha any raha ohatra ka hoe tara aminao daholo ny sipa any sady efa impiriteneniko anao moa fa hoe za tsy mila anao. Tena magaga na mihitsy ndry tika efa tambatambazina raha nga mbola mafy loha be ihany. Ianao koa magaga anahy hoe ahoana raha tsy hanekenao fa tsy tiako ange ianao le manampitamby anahy io e. Efa tsy rarahina mbola mivisista ihany. Fa inona mihitsy ny ao an-tsaindry ity asa aleo ny fiainana ny ilazana azy iteo izay toy ihany. fa inona ty tia mifampiantsoantsy ty foana maka leo be mampity amin'ny telefônina mihitsy ka lahy mieritreritra ny angatritsika foana amin'izao tsy ramelako izany lahy na hoaiza na hoaiza. inona le teny laho teny enina aloha sao dia mandrebireby anahako fotsiny ray zany mivavalahy rehefa vita izay namay alahy aza mbola misiko alesa rehefa mbola tsy tafavoky ny ala. ary ohatrana mitady mifandrahoana any antsika izany izay fandraisarila anazy tsy raharahako ilaka mieritreritra ny tsokoro amin'ny afery intsony. efa niteny tamin'ny lahy hoe akombony mivava volana ely tiany efa nameko any lahy reny dia raha vola dia maninona za mieritreritra no afamaina amin'io e lahy andia lasa ny mieritreritra ny hoe tsy hanampy anahy za koa afaka mandositra rehefa ela ny ela mipotro e foana amin'ny marina. ohatray le tiako ve ahoany zay ady aleo andeha raha ohatra hoe zay ny tena taim-bavalina
tenena aloha zay tiany laola zainy. Efa izay nyteneko lazy ao aho. Tonga eto aho mangataka fanampiana amin'lahy. Rehefa tsy hanampy anahy ialahy a, za afaka mandositra. Zay raintsika tratra eo. Hitany lahy ty? Hitany lahy ty? Kalesy. Tala zavatra mampiasa saiko ngelesy gendarme ngelesy tonga tao an-tranoko tamin'iny dia nanapahaviko rery ny tratrany tao. Dia maninona izy ilay gendarme? Nga moa zany akany amin'ny braony ieno teny fotsiny aho fa le gardien hoy ny maty. Zany maty? Nefa raha ny zavatra natoko anazy tena tsy tokony ho tonga hatramin'izany fahafatesany izany mihitsy. Izay ny teniko lahy hoe lahy tokony manaraka vaovao elahy fa tsy any elahy dia milendrika fotsiny amin'izao. Ary ny anahy koa ny tena zavatra mahakakana tao amin'ny efitranon'ilay bandy ilay tsy reveko iny tao no navazako any rapainza. Dia izay mihitsy mahalasa ny saiko hoe izy sy rapainza izany ve miara-matory eo. Na moa lesiny rahailona izany na dia miara-maty daholo ao raha zareo. Vola lako hoe fa azo lako. Fa le za migadradra foana amin'ny atao lahy mihitsy ny tena tsy mety amiko. Fa sira zany lahy fa hoe efa ela le higadra. Kifa izany teneko lahy zaniko. Inona fotsiny bedavany anao an-tranoko raha ohatra hoe tsy za le higadra amin'ny lahy. Dia ahoana ny fanapakevitra lahy? Tsy hoe miverina any ambanivohitra izany intsony aloha ato. Tena tsy makany ahy. Dia nefa raha ohatra lahy ka hanao an'izay hoe tonga dia aty dia miletika tsy hipotra dia vao maika ny olona homana hoe ohatrany hoe laha mihitsy ilay tena gangsa. Dia amin'izay lahy dia hoe MD. Dinary ny ataoko izay raka. Za koa nge vao makany amin'ny bureau polisy tonga dia migadra. Enjana ngely tenena fiarina atao lahy reny. Raha ohatra ilahy migadra tsotra be zany. Efa hainy lahy ihany za manafaka ny lahy. Vita lahy? Eno a. Fa le za higadragadra amin'ny tsy nataoko misy ngely ty ny tena blème. Satria tsy nanao inona lahy fa hoe ny andro tao anaty vamina fotsiny. Dia vola be nameko any lahy reny ve dia karaha manampiandro vamina fotsiny sa amerina ny lahy kely mibandy. Amerina amin'ny lahy dia ve hoe higadra. Orin'ny anabaviko ary lesy efa tsy hitako izay naovana anazy. Aleo fa za mihitsy no any amin'ny anabavany lahy. Dia tonga dia resahako fotsiny izy hoe indrikindrika amina voany lahy. Dia tena ihanina mihitsy amin'izay dia amin'izay izy mihino tsara. Maninona? Fa lahy mieritreritra anay higadra firy taona any. Sady izao ny teneniko lahy James za. Ny anabaviko apetraka lahy. Tsy mikitikidika an'iny lahy. Mazava milahy tsara angamba izay. Fa inona mihitsy zany hoe tiana atao mba hoe ampamarina ny lahy. Satria efa vola milahy daholo ny tany. Voapetrapetraka lahy daholo ny mpilo-fandetehana anahy. Efa miteny ihany hoe akom-bo fotsiny ny vava. Dia avelao ny gendarme noho ny asany. Tsy maintsy hoe izay nge. Fa za aloha tsy hivety any ambanivohitra any aloha za mba janonao amin'isany. Maninona? Tsy mety zany mbola blème be zany ko volana reo tsy izay hanaovana azy. Sady ohatran'ny mamahana be zany izy. Mamahana amin'inona ty? So dia mamy tany lahy dia niteny zavatra taminazy. Tsy resaka mamy. Fa tsy haiko mihitsy ohatran'ny mitady iseho amin'ilay izany. Fa mbola ho ataoko amin'ny fanaovana azy
tia volana mihitsy fa ny mba fa tsy rary loatra ty zavatra taony lahy ty manino za kosa lesy raha momba amin'ny volana zany a nataoko taminazy ary nanenenako tsy mety mihitsy ny saiko ohatry ny mampalahelo loatra ny naovalilahana azy nefa sy mpatsotra kely iny fa zao fotsiny afatra teneko amin'lahy ilahy aloha zao ny rôlina amin'izao ary siora efa natao lahy daholo ny planina rehetra nafahana lamadedio amin'io afery io dia za aloha zao no midoboka fa raha mbola misy zavatra hafa miampy amin'io tsy manaiky any intsony efampitady eto atsika sy alahy diso be lara zany zavatra tsy fananina ny ely ty reny dia mba mitandrina koa fa ny olona zao amin'izao manao fanadihadiana daholo dia raha ohatra hoe ny resaka volan'lahy zany izy mihitsy ny asaiko manatitra varo amin'lahy fa ngali ty fiainana vitany vatsy fitiavana za fotsiny mba jereo ihany le hafa mibabiko anazy sona vita lahy sady alangely ty mandia tany ohatra miantso tody nge izandra maritsy anamboatra fiainako rehefa afaka amin'lahy fa za tsy nidetika lahy ka za matahotra lahy fa tady fa mbola ho avyn'ireo toro tsy zakalahy izy amin'izay fa misaotra lahy ihany aloha aza mahabe folo etsy mbola zange nitadiavin'ny lahy zay lahy vao tafivoaka satria fantatra ela tsara fa tsy maintsy higadra zany mba resaka raika zany fa ialahy mihitsy ara ny tokony mba izesta hoe manana mpandiakamo amin'ilay mba mahitahita manaiky loha za zao fa tsy ho azo latsony amin'ny manaraka anafarako ny taranaka fara madiby mihitsy ary tena mikafara mihitsy ary maritsy zany ka izay fotsiny dia nefa zao no tadidiony lahy tsara sao dia hoe aty amiko ny tototo manko amin'ny farana fa tsy maintsy ahihina daholo na hatramin'ny rabainina iny ary ohatra anazy zany fa ao anatin'io selahy ve litiritreritra tsy zavatra mba tsaratsara kokoa mihitsy raha tsy mandainga lahy dia mamono olona dia mangalatra fanolanana moa fa tsy tenenina ntsony tsy elahy mihitsy lesa ny tsaratsara na amin'izany fa tany rana mandalo zao rangako samy manao izay mahafinahitra anazy io madamo Ravisoa matetitety mpiavy mihitsy ianao tato ato zay inona ny azo atao anao ka izay indrindra ny tompony antony atongavako ato aminao hoe saika mba ingavy aminao aho hoe aloha mba hody amin'izay le vatoko raha ohatra ka mba azonao atao fampodiana ahoany raha misea indraindray aho misaotra an'Andriamanitra nahita n'ity birao anareo ty mba hahalalako an'izay vaovao mikasika amin'ny vatoko fa tena ampy izay tena aloha izy mba hody raha ny fifanarahana atao tamin'ny vadinao ny madama ka heri-taona izy ihany foany fantatro izany fa raha ohatra kosa ka heri-taona tsy andraisana hivady amanjana ny karana izany kosa ve dia mba rariny ny fiainana sarotra izay tsy mihinan-kanina dia sainao ve dia ho mandry amin'izany tsy azoko fa tsy na dia fasan-karama zany ianao tsy haiko e zara indraindray maninahy mihitsy ny hoe sao dia mba tsy miasa any ary ny vatoko miasa any izy ka zay no lelany teto amiko teto dia tena any androrona mihitsy izy ny miasa any androrona izy ny miasa ary efa nanafatra andry zalahany tamin'le anao tonga farany teto iny
Ramsea, manina raha mba torona ho anany toerana misy an'ilay tompy dia mba izay mihitsy mandeha makany mijery azy. Ory madama, tsy tonga anao fa toerana lavitra be ny izany. Fa ahoana e? Tsy tonga na taxi borosy ihany. Rehefa tonga any ary ianao 2 kilometatra eo vao mety ahita tsena. Ka izay ny Ramsea tsy hitsangatsangana ny andehananay ihany e. Hijery mivadiko ny alehako any. Ary za manana zanaka lehibe afaka miaraka amiko makany. Noho izany tsy zavatra tokony atahorako mihitsy na kely ary mihoatra izay zavatra mahazo amin'ny vadiko any. Zava-dehibe amiko fotsiny dia hoe mila hitako ny lalana. Madama, aza be kirina ianao fa tsy tonga anao any. Ka podio ary ny vadiko e. Izay ihany ny zavatra tadiaviko. Mijaly nge izay fianakaviana e. Sady misakala mamy nofo ratsy azy foana. Aza rehefa lavitra ny eritreritro madama. Salama tsara izy ihany. Ny sainao mitena hoe tsy maninona izy. Fa fijalianay ahoana, ny fahorianay. Tsy mety izany hevitra ao izany. Mara zao madama fa saingy izao eo am-pandaminana an'izay zavatra izay mihitsy azo ao. Tsy ianao rery ny vadina mpiasa tonga amin'ny tarainato fa be da be zareo tonga amin'ny tarainato. Fa za matahotra anao fa ho alamintsika izay zavatra izay. Hoe tsy za rery no tonga amin'ny tarainato aminao e. Fa ianao aloha zany zao mateti-piavy. Ka izay indrindra na tonga fanapahakevitra hoe inona ny azo atao hanampiananao fianakaviana. Ramsea, raha ny hevitra aloha ny anontanianao dia na tsisy afa-tsy ny hoe mody eto amiko ny vadiko dia miala tanteraka amin'io asanareo io. Satria tena asa tsy mitera-boka tsoa mihitsy ilay izy fa tena fefiana sy adi-tsaina fotsiny. Za koa moa fa leo an'ilay fisarahan-toerana anay. Eny tsy maninona aloha raha izay ny tianao e. Fa saingy tsy maintsy miandry kely ianao. Mbola misedra olana goavana ihany koa manko ny orinasa amin'izao tsika miteny izao. Le hoe mpiasa manenjika vehivavy hoe izany olana resahanao izany. Ary izy roa lahy na misy zay. Fa ina indray zany zavatra nitranga taty izany. Tena tsy nafatako izay fa tany ambony koa izay fa tsy nanampika tato raha baintsy. Dia tsy naheno ninina mihitsy lisany. Raha ndeha loha ary le ty fa tsy miteny mihitsy. Anao ala Mr James? Raha tsy tenenina zany na tsy halala iaraba olon-dehibe Tena azafady kosa aloha Mr James. Tsy ianao zao mihitsy ny eritreretiko hoe olon-dehibe. Mbola zandriko anie raha fijeriko anao io. Tera zandralahy dia maninona. Rehefa zanaky ny debaly ty dia sokajiana olon-dehibe zany. Saina tadiavolahy. Tady gidrakidra. Gidrakidra hoana koa e. Ianao ne zao ny avy any dia tonga fofona be eo e. Ka tokony ho kalma indray ary ve sa mety ny zavatra ataony lisany aty. Fananany ray aman-dreniko any ty nikitikity any lisany. Mahagaga na mihitsy ianao ty Mr James ka. Mariny. Maninona? Mesera tsara zaka tonga teo. Anisany nanao constat koa izy ny zavatra nitranga rehetrarehetra teto. Lanina tsara araka ny tokony ho izy ny fifandraisanay teto. Fa ny ianao dia atsangatsy manolana rehetrarehetra izao indray no ohatra ny avoaka aminay eto. Afa raha ba inona azony lisan'ny fitapitahana. Ino ny azony lisan'ny ampiasonina fa tsy za mihitsy. Za tsy maintsy sarotany ary izao ny teneniko an'lahy. Hatramin'ny nahatongavany lahy taty dia mipotra daholo izao zavatra rehetrarehetra izao. Hatramin'izay teto milamina tsara tsisy ninina. Raha bainza taty tsisy ohatr'izao mihitsy. Ohatra ny anasoketana ianao zany raha le zavatra tianao lazainy. Zany mihitsy. Tena ialahy mihitsy. Ary ao ambadika io alahy fa sura mihitsy teneniko anao nefany za sura fa tsy maintsy mbola hiveriny eto reny gangs reny. Ny antony tsotra be. Tsy za le voandry zalahy fa ibainzy. Za mihitsy ny fieritreretako azy le tena saika ho asindry zalahy mafy tamin'iny resaka iny. Bon, mazava zany. Zany hoe akaman'lahy ihany zany olona miray petsapetsa amin'lahy. Dia ny vadihany lahy
fa ila moa tafiporitsaka dia rahampahiny izany voany tao. Zay filazanao azy Monsieur James, io samy manana ny zavatra hainy. Ny gendarme efa nanao ankety teto zao a, efa milamina ny rehetrarehetra, fa tsy hainao ohatr' izany mihitsy ny andeha hanazavazavatra hito amina eto zavatra hafa indray. Fa manenjika vehivavy ahoana e? Zaniko hoe mipiasa ao aminareo ny rehefa mahita vehivavy dia ohatran'ireny ny soavaly tapako fery fa tsy haiko aloha izay fahamarinany. Ohatrany efa nainao an'izay resaka izay ihany koa aloha zahay e, fa mbola tsao zany hatreto a dia mijanona ho tsao. Ka ny tsao matoa miparitaka dia misy anton'izay anjaranao fotsiny mandray fipetra izay tandrify anao. Tsy mandany tenao fa ny olona nakoavana izay drain'ny olona asa aloha amin'izao a dia ty fandrobanana ataon'olona tsy fantatra ity lasa ny daholo ny vola rehetra atao amin'ny kofra. Izany hoe ka raha mampiasa izany ireo lasan'olon'ireo. Zay mihitsy maty koa ny gardien anankiray tany dia ndray maratra. Tena loza ngery madame. Andriamanitra, raha misehasoa dia ilay vatoko samy maty izany. Aka rabainsa ary mbola marary eny amin'ny hopitaly eny izy amin'izao tsika miteny izao. Fa ity aloha misy kely azoko anampinanao ihany sao dia mba havonjy anao, tsy haiko na mety aminao. Eny mahavita ny trosako ihany ity, fa raha ny fiainanay a dia tsy ho vitan'ity mihitsiny. Miampy ny fidiran'ny mpianatra izao. Raha miseha tena tsy mety amiko ka aloha tena miverina eto amiko mihitsy ny vadiko dia izay sisy no miresaka amin'ny vantana. Ahoana re zany e? Tena sarotra be zany madama. Fa ahoana e? Ka na amin'ny fifandraisana telefônina azy any anke-tapaka e. Ary hatramin'ny câble réseau dia tapaka daholo, tsisy azontsika atao. Mbola vokatry ilay fanafiana ihany zany. Fa angamba mbola tsy fantatra mihitsy hoe iza ilay olona vandoza. Eny efa fantatra rehefa migadra any izy amin'izao tsika miteny izao fa ohatra ny hafahafa ilay izy a. Aiza koa nisy olona hoe voafamitorana tonga dia efa mibaboka. Raha miseha koa tsy zaranao ary ve izy mibaboka e? Efa miaiky ny aloka vitany izy zany. Sa ny tianao hoe anda izy? Eny fa nofanohatra amin'izany anie ny zavatra hitako e. Izany hoe tsy meloka izany ilay olona migadra any. Azonao tsara mandreraka nge ilay zavatra misy ohatr' izany. Fa izany aloha ihany fa karaha mampiverivolana ny tianao omeko anao aloha amin'izao e. Aza be resaka eo alahy. Ohatsy jerevako misy aloha ny atao trano naty. Efa tato ny gendarme tsy nahita ninina ry zareo. Ao le telesa gendarme ny lahy zany a tsy manana compétence noho zaza. Za mbola mahavita fisavana be da be ao amin'lahy sa inona ny atahoran'lahy? Sao dia hoe mbola misy trasy tavela ao? Tsisy zavatra tahorako izany eo e. Fa ny anahy zavatra marina no lazaiko anao izany. Za eritreretinao ho avadika aty amin'ilay olo marina indray le zavatra nitranga tamin'ireny. Dia lahy io ve ny olo marina? Raha elahy olo ty ny olo marina tena tapahako izay azo tapahana aty amiko aty. Tena kozy izany e. Zao ny teneniko an'lahy tadidio tsara fa zanaky ny deva afaka miantso manam-pahefana alaika eto alahy na zao dia zao ary. Manambola koa moa ve nareo tsy havitan'izany fa zay eto efa tsara afatra tsy azo ampitahorina gendarme sy resaka manam-pahefana izany. Ary izany mihitsy izao no ataoko io izao engany tsy ho voatazona elany fa andehanao tatitra any amin'ny gendarme. Maninona? Zay mihitsy e, andehanao tatitra satria fa zay ny afatra nameny gendarme anay teto hoe niza olona tonga aty akoatra ny mpiasa dia tsy maintsy anaovana tatitra any amin'ny gendarme. Fa za zany tedavina la endrikendrehana. Asa mahita zao fotsiny teneniko an'lahy mbalo ananako pouvoir momba an'lahy afaka mandray fanapahan-kevitra na elahy mijanona eto na lahy roahako hiala any azo lahy zany amboary ny fihetsika elahy. Fa raha ohatra hoe ohatr'izao foana ny ataon'lahy
voataka tsely ala mazava aloha mibandy hiala vatra So mihitsy ilay mahatsiravina na zakozoboka aloha voay ahy ahoana le toetrana mandrebireby ana amin'ny andro aloatra mihitsy no tena tsy tiako oatra mihitsy tsy mandrebireby zany izarelia molotra mantoka be toka ty amin'ny vavako aty resa tabakaba be aloha izy enondravaina ny ambony eo zany dia koboe ato dia izay mihitsy ny anazy tsy lehibe normal be raha tsy teny zaniko no mo anao tsy manana chambre anao ny any ambony any maninona ianao ny ty amiko aty no mitonatona tena manina raha mango izy problème mavea dia tsy hitako hoe iza zany ny possible dia mba sorosorosy kely mibana tsisy raha iko an'izay problème manao any za zao reraka be sady efa tia atory be fa ndana mandeha any ka angao zany atao tanandrian'ny toromaso samy matorytsika ay daholo ianao tiako ny ambony anao chambre anao andra zany non zato reto akaiky ny jiro syria nerako samy fotoana ndry zany raha zao amamonao zao ngapa ny fantatry dadanareo a dia asa fotsiny izay ahazonao ka zay misy ny tsandehanako any raha vokobony ry fotsiny hoe misy fofona alcool kely toa dia tapaka ny sosy atsamy vama raha toa ty tsy azo tso dia zay mba tena toa ty ohatrany hitsanonako aty amindre fa ivolana zany mpanafina olona mamo dia afony hatramin'ny toromasony efa eo nerako hoany tena amin'ny fotoanandry sady nara-pitso arytsika afaka mandeha mamovo anazy tenazy voyage de noce ny lohanao mirediredy tsy mirediredy zany matorizary ianao eo raha zany dia ndre zany tasika zay nge tena tonga dia apekany mihitsy zao ny aveka sazao raha mahazafosafo kely tonga dia matory be sady zany eo misy problème be tsy hitako izay problème manao amin'izany tsy vady tsy zanaka tsy asa mampiasa saina tsy tokantrano magaga zany tena magagandre amin'izany zany efa tsy afaka amin'ny rano mafana intsony sy raha misy problème kely etsy ianao ny drany sa mamorona problème ho an'ny tenanao e tena problème be ny ho azy zay dia zay no mahatonga anao hoe manoko aloha misitsika atao amindre tsy tiako le kotabaisyndrabainina hitako ihany koa ny sy anaovana amindry dia ina ry zany ny ataonao anahy porofoy inona tendry sosy aiza koa zay eo ao e manao resaky mamarina ianao
Zay ty. Raha tena nalain'le mpivarotra daholo hatramin'ny famerim-bola atao zany. Indray James, famerim-bola ve mba fona omena anahy e? James rehetra misy osikelo amin'ny ankizy zany. Anao tindry ny ameko andriry. Tena marina ve? Eo. Miala tsiny fa tsy afaka mandray an'iny. Ty. Efa omeana sosy be rangandry. Inona ihany tindry amena telefona tsy mety amandray. Ka ianao mamibeko, rehefa misava eo ianao maraina dia matahotra sao dia tsy tadidinao dia lazainao fa nangalako. Fa nga tena vita be mihitsy ao fitsirandriana. Zay nge tsy mamo. Mba mandraindray kely fotsiny. Dia miraikidakidela kely fotsiny koa ve? Apetrao eo ambony latabatra eo rindra tena fonao anahy. Raha vao misava fotsiny rapiso afaka makafoka koa. Dia tonga dia karakara ny voyage tsika. Tena miala tsiny James fa mbola tsy manana eritreretana an'izany mihitsy ny azo. Indray tena rasipo hafa zao zany. Tonga dia manaiky. Tena ohatrany hoe angarina posiko mihitsy ary sisa tsy ako. Andry tena mahagaga. Tena mahagaga. Sa hoe miandry atao akelo foana vao anaiky. Zay ny zanaky ny telo. Fantatro izany hoe zanaky ny deby ianao e. Dia maninona ary? Dia izaho mpiasa anareo. Tsy mifanentana mihitsy izany hoe mpiasa sy mpampiasa izany dia hiaraka. Fa tsy mifanentana olona e. Tonga dia vitana gata amin'ilay be ndray. Takona masona baino. Tonga dia tsy miteny intsony. Ka sarota-piaraonao sy ny fananana angenao ka tonga nazy manao an'izany e. Za ihany misafidy ny izay safidy ny foko. Dia safidy ny fomba mandram-pahoviana izany. Betsaka ihany manko izay vehivavy safidy ny fomba amin'izay. Ary za teny intsony. Jeremy ty milay be. Zatrevela. Sardy mihitsy efa andiko karaha. Fa hono? Inona indray? Inona izany mampatonga anao mamoeritreritra androany? Karaha beko. Misy bandy ohatrany miseho mahendry vitana be izay. Dia seho milay be lery bandy tsy haniny zany. Dia izay mihitsy ny anamitsy. Ataoko mahalala ny anarako iny. Aiza koa James afety anaiko tsindrindriny olona fotsiny amin'izao raha ohatra hoe tsisy antony. Ka zay mihitsy ny anarako tsy lehibe. Atsaiky ozy ny zavatra amin'ilay tady. Na koa zavatra iny? Nisy zavatra nafianareo ka dia hitany? Non. Tsisy zavatra feno. Fa reo raha vao reo mahakasika an'io carrière io dia tsy teo. Zavatra ny ray aman-dreniko ny io. Mampolisy nanao ankety zany gendarme zany.
Quando acaba com ele, quer que a mulher não vai ter tubo, cara. Fa dia efa manao izy nefa midoka. Maritra. Efa mba manao ahoana fahasalamandra bain zany rabalo? Efa mety tsara izy eo ka. Efa mahazotomana be mihitsy ary. Ay, tsara kosa zany ko. Efa mba mahatsara an'ireny adina trenareo tany amin'ny tobo ireny. Izy indray nge tadidiny tsara daholo le izy. Fa tsy dia tsara fotsiny resahana an'ilay izy anazy aloha raha mbola any amin'ny hopitaly izy. Vao nahita anah dia efa hoe zaho le sombalo hiala, zaho le sombalo hiala, zay foana. Eny, tsy mora aloha ny adina trenareo e. Reny raha tsika nahita rehefa na gardien ray namony ainiko. Mafy be le izy. Fa hitantsika eo ihany nanaovana azy rehefa mivoaka ny hopitaly izy. Fa inona ny antony tsy hoe tsy afahantsika milaza an'izany aminy zany? Mety hiteraka aretina hafa ho anazy indray ny rasefa mariny. Aloha tsy dia tantaraina loatra aminazy aloha fa aloha milamindamina ihany. Eny re, fa ankoatran'izay inona ny vaovao ankoatran'izay Rombalo? Tsy dia misy vaovao hoe inona ankoatran'ireny aloha e. Za koa tsy dia sahy nandehandeha loatra ny voaboaka ny tobo mihitsy e. Mbola somary vahiny koa moa ny tena tamin'ilay izy dia matatahotra ihany. Napindra benza koa moa nanafatrafatra mihitsy hoe aza mivoaboaka ny tobo, aza mivoaboaka ny tobo dia zay. Eny e, tsy dia tsara koa aloha ilay mivoaka ny tobo raha tsy andro alahady ihany e. Manjary lasa manelingelina amin'ny asa manko. Asa tsy haiko izay afatry raha tsara zaka aloha tamin'ny rabenza fa zay aloha ny nazy. Eny, ankoatran'izay nalazalaza tao ilay hoe misy mpiasa manaraka vehivavy ireny. Hatreto nefa ny mbola tsy nisy niverina. Fa miteny an'izany tokoa marina ianao. Misy vehivavy iny marina vadina mpiasa tonga eto amiko eto foana. Tena taraina mafy mihitsy izy hoe te hiona amin'ny vady noho izy. Miasa ny androrona zany ilay vadiny. Ka za io rasefa hidina ho any androrona ihany raha riva. Raha ohatra hiaraka amiko izy tsy maninona fa mazaka dia tongotra. Zao ary mba ila zao raha inaly. Rehefa miakatra ianao dia mba miaraka aminao miakatra izy fa tena mila anazy ny vady aman-janany. Ray inaly ela marina ny tsy nahita ny ray inaly zany. Nisy fotoana izy tao izay mantsy mitakitaky zavatra be dia be ho an'ny mpiasa hoe tokony omena an'izao mpiasa e, tokony atao an'izao mpiasa e. Sositra mihitsy ary rabenza tamin'izay. Ka inona moa tokony asositra ny rabenza an'izany mitaky ny zoany izy ka? Fa ny rabenza koa ny vao misy zavatra kely oatra an'iny dia efa iny ihany ny azy ny akamany. Ka azonao manao tatitra amin'ny raha tsara zaka izy amin'izay zavatra izay. Fa izaho kosa dia mijanona ho tompotrano miomina eto. Tsy mahalalana dia kely akory ary amin'ny zavatra misepase any. Ankoatran'izay koa nefa nisy an'ilay mpiasa anankiray niala iny sady adiny iny efa raha an'izany tao e. Eny e, indray efa fantatro. Fa inona marina hono ny antony nialany e? Ilay tena nialany tsy haiko. Fa taimbava ny fanaovan'izy sy rabenza sisy no henoko teo. Fa zany ny tena hoe vava tsy vava. Yatanao ety tsy maintsy misy valiny na tsara na koratsy vitanao tiety sena fafinao no tsinjaina onja mahery ny fiainana tsy maintsy adraina fa mila mahery mila mitraky anao Jena tsy azo ialana fa mila mijoro mila miaritra anao onja mahery ny fiainana tsy maintsy adraina fa mila mahery mila mitraky anao